Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra ity zoma maraina fa efatra amin'ny volana aprily ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka, tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Lohanderantsika ny mofinainan'io ara dia vavaksika. Andriamanitra tsara indrindran-danitra atolotra ianao ny derany laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao indray izahay satria mahazo tombontsoa miaraka aminao eto ary raisina fifaliana ary hoery mampatanjaka anay izany. Miteza ianao tompo hanadioanay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary hamoky zavatsoa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao. Tononona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mangata fahendrena amin'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Joba toko 8:20 manao hoe dia avy aiza ary ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Tsy maintsy hitolona amin'ny zavatsarotra ianao, hitondra hita mavesatra, hanome torohevitra na ihany koa hanao drafitra sy hanatanteraka an'izany ary hitady ny fanampian'Andriamanitra mandrakariva. Mivavaha ary miasa ihany koa ary mivavaha tahaka an'ireo mpianatra atao amin'ny sekolin'i Kristy mianara amin'i Jesosy. Nanome teny fikasana ho antsika Andriamanitra manao hoe ary raha misy anareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy ary dia omena azy izany. Baiko avy amin'Andriamanitra ny hivorian'ireo manana andraikitra mba hifanorony sy hanaovany vavaka mafana ho fangataham-pahendrena izay tsy misy afaka manome afa-tsy izy. Lazao amin'Andriamanitra ny olanao. Aoka tsy resaka betsaka satria fotoana sarobidy maro ny very amin'ny firesahana tsy mitondra fahazavana. Aoka ny mpirahalahy iray ao amin'ny fifadikanana sy ny vavaka ho fangatahana ny fahendrena izay nampanantenan'Andriamanitra fa omeny ampahalala-tanana. Ambarao aminy tahaka an'izay nataon'i Mosesy hoe tsy afaka hitarika an'izao vahoaka izao aho izy raha tsy momba ianao. Ataovy koa izay fangatahana an'izany miara-mivavaka amin'ny Mosesy manao hoe mba hampahitao ny voninahitra aho. Inona moa izany voninahitra izany? Dia ny toetran'Andriamanitra izany no nambarany tamin'i Mosesy. Aoka hifikitra amin'Andriamanitra mipinoana velona ny fanahy. Aoka ny lela hidera azy, aoka ny saina hibanjina an'ireo fahamarinana mandrakizay ampanajana eo am-piarahanareo miasa. Dia toy izany no ifampianarantsika ihany koa mba hananana fisainana ara-panahy ary rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika dia hifanara-tsaina tokoa isika ho eo anilantsika ary ho mpanolo-tsainantsika Kristy. Niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka dia toy izany koa ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay. Afaka miara-milaza Mosesy isika manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Na mahatsiaro tena ho tsy ampy azy ianao dia ampy ho anao Jesosy. Raha olombelona hafa mety maty voafetra toanao no ilainao sy ilanao saina sy hanantenanao fahendrena dia fanampian'olombelona ihany no azonao. Fa raha mangataka fanampiana sy fahamendrena amin'Andriamanitra kosa ianao dia mino maromarina fa tsy handrisy fanantenananao ny finoana izay omena ianao. Engana izany ho fanambo raisitsika tokoa ka iray ina isika ary angataka ny fahendrena izay avy amin'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany tenao izany. Mangataka ny famonjena avy aminao izahay, mangataka ny fitiavana avy aminao, mangataka ny fahaiza-manao avy aminao, mangataka ny hery avy aminao. Aoka Tompo mba hanana fanandramana vaovao tsirairay avy izay ary aoka hitompo finoana eo fanarananao aminaran'i Jesosy. Amen. Salam
Hallelujah.